Iala tsy ho isan'ireo mitady vahaolana amin'ny fanatanterana ny fifidianana ny vondrona iraisam-pirenena raha tsy misintona ny firotsahana ireo kandidat teny mianaka. Misavorivory ny fitantanana eny anivo ny oniversité n'Antananarivo. Tafiditra ao anatin'ireo fiaramanidina afaka mivezivezy any amin'ny faritra Eoropa ny Boeing 737-300 ny Air Madagascar ary farany fiarabe mpitatitra entana indray no nivadika teny amin'ny Rotsidiga androany. Mbola kafaliana trano toko klasy sy toko vavy no iarabananao manaraka ny fampahalalam-baovao ny Kolo FM sy ny Kolo TV amin'izao hariva izao elana tsiny moa ny fahatarany ny fampahalalam-baovao no ny fanomanana maro samihafa. Anomboantsika ny fampahalalam-baovao avy hatrany ary ny lafy ny politika. Mahakasika ireo mpanelanelana avy amin'ny SADC dia mitohy hatrany ny ezaka tanterahan'izy ireo amin'ny famahana ny krizy. Io hariva io dia nisy ny fandresendahatra no tanterahan'ny delegasion nanotariany Ramitana Lamamra sy Joakim Sisano tany amin'ny trano fonena ny kandida Laura Valmanana. Tanjon'izy ireo ny analany tsy vadiny filoha teo aloha ity ny firotsahany sy izy roa mianaka raha teo ary nampatsiahy ihany koa fa raha toka tsy misy izay fanalan'izy ireo ny firotsahany izay dia isy ny sazy latsaka amin'izy telo mianadahy ary hiala amin'ny fitadiavam-baolana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ny fianakavimbe iraisam-pirenena. Tsy naomby anefa izany fandresendahatra izany satria dia niziriziry tamin'ny heviny ny Ramatoa Laura Valmanana sy ny mpanaradia azy andrasana moa ny mety ho fivoarany ity raharaha ity izay ho tanterina aminao eto hatrany. Fa efa matetika ihany koa ny cellule de crise no nanao hetsika fanentanana ary amin'ity indray mitoraka ity dia irosa amin'ny dingana lalindalina kokoa. Tsy azo ekena ny anaovana takalonaina ny fiainam-bahoaka noho ny sitrapon'ny olombitsy hoy ireto mpitolona ao anatin'ny cellule de crise ireto. Diso latsaka ankaterena loatra ny firenena amin'ny fahasahiranana ka tsy azo jerena fotsiny izany. Hoy ihany izy ireo tsy mandany ezaka ataony ny vondrona iraisam-pirenena ankehitriny ny hetsika ho an'ny fanavotana ny Madagasikara saingy mahita kosa fa ny malagasy aloha no tompona andraikitra voalohany amin'ny rarahany samy malagasy. Miantso ny malagasy zay mahatsapa-tena fa tsy afaka intsony isika hijery fotsiny ny fahantrano, ny vahoaka noana sy indrindra ny vesatry ny krizy ary ny fahasahiranana isa-tokantrano. Noho izany manao antsoavo amintsika rehetrarehetra zay matsapa zany irifiry ny toejavatra izany mba ho tonga hiara entana anambatra ny hery, anambatra ny fomba fijery mba hitsinjovana ny hoavy sy ananganana zavatra antenaina mba ho tsaratsara kokoa noho izao. No marina ihany koa fa goragora ny fitantanana ny harem-pirenena ka vao maika mampahantra ny malagasy fanampanazavana avy hatrany. Potika ny firenena satria miamahantra foana ny vahoaka malagasy. Ka zay zavatra zay mba tsy ho atongavana hoe mahantra daholo ny malagasy rehetra, aleotsika hitsangana hijery ny fanovana zay tokony atao tokoa eto. Satria eto Madagasikara dia tsy ny fanovana olona fotsiny ny tena zava-dehibe fa le rafitra, zany hoe le système financier sy ny système économique io mila ovana io. Ary efa misy document zay nomena ny olona zay tokony hanatanteraka izany fa tsy nasiandreo dikany le izy, tsy nrarahina le vahoaka fa nanao zay saipantany dia lasa ohatran'izao zany firenena ka tsy afaka angina zahay. Raha mpitso moa no mame fotoana ny vahoaka malagasy tsy ankanafaka izy ireo eto sy Antsahamanitra manomboka amin'ny folora. Fananao fanambarana androany avy ao amin'ny vondrona politika miaradi malagasy miaramiainga manoloana ny raharam-pirenena izay somary mampana ihany amin'izao fotoana izao. Izany no fikatson'ny fanatanterahana ny fifidianana ny mbola fanjavozavony mety toy ny raharaha ny fiainan'ny vahoaka izay hita miamikroso fahanatrany miampy ny tsy fandripahalemana sy ny fitokonana izay fame maro eto sy roa. Eo ihany koa ny tsy fahombiazan'ny fitondran'ny tetezamita sy ireo mpanelanelana vahiny sy malagasy ampivoaka amin'ny krizy vondrona politika miaradi miaragasy sy miaramiainga amin'ny mahavondrona mpanao politika sy fikambanana olom-pirenena mandray andraikitra azy dia tsy afaka ny hijery fotsiny ihany ny zavatra mitranga mangataka izy ireo ny verena ny fanjakana tandalana. Resy latra ihany koa izy ireo fa ny anolalana ivoana amin'izao krizy mianjady amin'ny firenena izao dia ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ity taona 2024 ity izay fanapaha-kevitra navoaka ny teo anivo ny senita mifanaraka indrindra amin'ny tondrozotra sy ny lalàna mifanaraka
tanteraka amin'izany tsy misy antony tokony analavana ny tetezamita noho izany mangataka ihany koa izy ireo ny andraisana fanapahan-kevitra iraisana sy ekeny ireo vondrona voakasika ao anatin'ny fifidianana ho avy ary mitsipaka tanteraka ny fandraisana fanapahan-kevitra avy amin'ny olo-tokana. Fa ny firotsana ho fidinina ho lalàna iray mitondra makany amin'ny famahanany krizy sosikevitra maro narosin'izy ireo tamin'izany fanadijina avy hatrany. Manoloana ny fikatson'ny raharaham-pirenena ankehitriny dia tsy hain'ny CAED. Ny anginina ka noho izany dia nanolotra sosikevitra maromaro makasika ny mahatsika izao krizy izao izy ireo. Ekena sy isaorana ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny fiezany mandamina ny olana eto amintsika saingy tsapa fa nandritry ny efa taona izao dia tsy tanteraka ny vahaolana maritra amin'ny olana politika misy. Ka izay no mahatonga ny CAED ankehitriny hanentana ny malagasy mba hiroso amin'ny fifidianana. Tsy afaka misaraka amin'ny fenitra demokratika ny fitondrana ty fehezin-dalàna. Tsapa ary fa mila mpitondra voafidim-bahoaka ny firenena mba ialana amin'izao savorovoro izay mety hiteraka korontana izao. Ka fotoana izao merenena fahefana any amin'ny vahoaka. Ary koa ny mpitondra voafidy ihany no afaka ny tanjaka amerina amin'ny laoniny indray ny fanajana ny lalàna sy ny fandaminana isan-tsokajiny eto amin'ny firenena. Tsy azo dinitsita ihany koa fa mbola mametraka olana ny mikasika ny lalam-pandrenana. Tokony hirosona ny fanatsarana na fanavaozana mba hisoroana ny verimberenan'ny krizy eto amin'ny firenena. Fanamby lehibe amin'izany tsy maintsy andininy indray ny anjara toeran'ny filoham-pirenena izay miteraka olana hatrany teto amin'ny firenena. Ny fifandanjana sy ny fisarahan'ny fahefana telo, fitsinjaram-pahefana ary ny fanajana ireo zo fototra. Ny amin'ny vahaolana amin'izao zava-misy izao dia ny fampiarana ny fitondrana fihezin-dalàna anisan'izany fanajana lalàna velona toy ny tondrozotra. Antokaray isian'ny filaminana ihany koa ny tsy fiandanin'ny tafika, ny fitsarana, sampandraraha-panjakana rehetra. Mino izay fa raha feno ireo fepetra ireo dia iverina ny fitokisan'ny vondrona iraisam-pirenena ka nampy antsika indray anatotosa ny fifidianana iverenana milamina araka ny lalam-pandrenana izy ireo. Misintona ny sainy rehetra fa na dia sarahan'ny hevitra tsy mitovy aza isika dia tokony iray feo hatrany rehefa Madagasikara no arovana. Io ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe union sacrée. Ny fahaizantsika maneho izany no antoka iray anajan'ny hafa antsika. Tsy ilain'ny fitsarana ny manamarina ny kandida iray fa tsy resaka fandrebirebena vahoaka no ataon'ny mpanao politika sasany fanadidina irana amin'ny namana Maritsonina. Tsy tokony hinana mambolony ihany koa na fanana lainga ny vahoaka malagasy eo amin'ny fanarahana ny tantara politika sy ny mety vizorana na tsy isy izay sehatra momba ny fifidianana izay ary tokony azavaina ho an'ny vahoaka ihany koa ny makasika ny resaka momba ny fifidianana eto amintsika satria dia zary tompo mangatakatiny hatrany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. CS na ACC zany candidature zany ohatra Afrika na 95% ny système francophone amin'izao fotoana ny candidature tompo dia any amin'ny CENI no mandray azy. Fa ny cour constitutionnel manao contentieux zany hoe raha lavon'ilay organe électoral ilay candidature dia miverifie izy hoe sao dia tsara dalàna zany. Aza diny zay itsika malagasy no mbola mitazona an'io fomba hoe cour constitutionnel mandray candidature. Inona moa le contentieux de la candidature inny vérifiena fotsiny anie le olona ohatra nandoa impôt ve izy. Procédure purement administrative tompoko zany, formalité administrative no vérifieny. Ity olo ty ve tena résider eto Madagasikara, inona dikan'izany? Ole retsy président Fokontany dia afaka miteny hoe mipetraka ao amin'ity trano ty lozao ty rakoto hoe tsy mila pitsara ane zany inona vérifiena hoe nandoa 50 millions ariary ve ty olo ty. Or zareo efa fotsiny récépissé ny trésor public. Ny CENI no manao proclamation provisoire. Izany hoe efa valim-pifidianana misy fanitsiana, fanafoanana na fanamboarana zany. Zany hoe ny taloha manko ny ACC reriany no manao an'izay. Fa amin'ity mitoraka ity ny CENI fohy be no afaka manao hoe foanana ny bureau de voterie averina ny anina ry. So koa dia n'izao koa dia ifanarana koa hoe ndao ara koa jena koa momba ny sinitsy satria so koa tsika ho avy anao an'izay koa satria fa avy eo dia tendreny ny olona hoe tsy zany tokony ho izy. Avalina treo aloha ny lafin'ny politika fa ny tontolo ny fampianarana ambony iray no entintsika anohizana ny fampahalalam-baovao. Misavorivory ny teny amin'ny anjerimanontolo androany raha nanatanteraka fitakiana ny fianakaviam-ben'ny université. Mbola manjavizavy ihany koa moa ny antony izany noho ny fiantefan'ny fitakiana any amin'ny sapan-draharaha misahana ny fananantany. Ny andinindiny ny entiny ny Andorandrena Arsoa.
Mahakasika ilay tetikasa golf international d'Ankatso anatanterahana kianja filalaovana golf ao anatin'ny faritra misy ny université izay niteraka resabe tato ato dia nanatanteraka fampahafantarana ny tena anivon'ny université androany. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa tsy nankasitrahany filakevim-pitantanana ao amin'ny université amin'izao fotoana izao ny fanatanterahana io tetikasa io no ny antony tsy mazava. Olana ray aloha le hoe tsy nanaraka ambaratonga hoe salamina hoe misy vice de procédure, vice de forme zany izy amin'ny voalohany. Satria matoa ny filankevim-pitantanana tsy nanome fankatoavana dia misy antony eo. Avy eo amin'ny lafiny faharoa zany misy an'le hoe amin'le fampiasana ny tany mpanjakana misy fiarovana manokana satria ho an'ny be sy ny maro ilay izy fa tsy natao ho an'ny olon-tsotra zany. Izay no mahatany mpanjakana azy. Dia misy fombafomba tokony arahana zany raha ohatra hoe te hanova an'izay izay tompony. Raha ireo sora-baventy hita teny an-toerana nefa dia toy ny sampandraharaha misahana ny fananantany no voalazan'izy ireo fa tompona andraikitra ny amin'ny fanatanterahana izany tetikasa izany. Fantatra nefa raha ny taratasy laharana fa 420 tsipika 210 tamin'ny volana aogositra 2014 fa avy amin'ny filohan'ny Universiteten'ny Antananarivo teo aloha ny fangatahana tamin'Andriamatoa minisitry ny fanajariana ny tany sy fitsinjaram-pahefana ny hanomezana titra ara-dalàna ny tany université mba hahafahan'izy ireo manatsara ny faritra natokana ho an'ny fianarana amin'ny alalan'ny fanaovana fefy manodidina andaniny sy ny fanajariana ny faritra anaovana golf ankilany. Nahazo fankatoavana izany fangatahana izany ny 20 Martsa 2014 tamin'ny taratasy laharana fa 770 tsipika 220 ka nomena ho an'ny Ministeran'ny Fampianarana Ambaratonga Ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy mba ho ampiasain'ny Universiteten'ny Antananarivo ny 12 Aprily 2014 araka ny didim-pitondrana laharana fa 150 tsipika 2014. Didim-pitondrana no ny fangatahana avy amin'ny université araka izany no navoaka ny primatura lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Ilay tetikasa kosa dia fiara-miasa ny université sy ny mpiara-miombina antoka aminy. Zany hoe le tany zany tsy nomeny any université tsisy tany ao titré borné amin'ny université manokana fa tany-panjakana le izy dia natokana affecté amina service public anankiray ministère d'enseignement supérieur mba ho ampiasaina dia rantsa-mangaikany dia université zany. Ny 4 Mey izay voalazany teny anivon'ny université fa namaritana ny tany nataon'ireo mpiasa avy amin'ny primatura lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany dia tsy inona fa dingana tamin'ny fanomezana ny tany ho an'ny Ministeran'ny Fampianarana Ambaratonga Ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Raha toka tsy eken'ny filakevim-pitantanana eo amin'ny université amin'izao fotoana izao ny fanatanterahana io tetikasa io dia azo ny atao tsara ny manafoana izany amin'ny alalan'ny taratasy ara-panjakana ihany. Araka ny totanisana avoakan'ny Omerta dia mbola latsaky ny 20 amin'izao ny malagasy no manana finday mbola malalaka noho izany ity sehatra ity ho an'ireo mpandrara. Na dia maro azy ireo karazana finday izay efa miparitaka eran'ny tsena eto Madagasikara dia mbola malalaka ny sehatry ny fandraharana ny finday eto amintsika. Ny amin'ny renivohitra no azo lazaina fa efa maro ny olona manana finday, saingy ny any ambanivohitra dia mbola vitsy ihany izany. Ny olona rahateo, indrindra ny tanora, na dia eo aza ny krizy dia liana amin'ny fivoarana trany. Manoloana izany indrindra no tsy mampisalasala ireo mpandrahara vahiny avy any Afrika ireto, mitondra ny marika finday vaovao Mifone. Ity marika ity izay efa miparitaka manerana ny firenena 17 any Afrika. Anaty crise ny gasy fa na izany ary izy li-pandrosoana ihany ny gasy na dia anaty crise ary raha ny fahitana azy. Ny mampazoto an'izareo araka ny tenenareo teo hoe tsy efa saturé ve ny marché amin'izao dia efa navaliko anareo teo mbola malalaka sy azo ivalaparana tsara marché. Eto Antananarivo izy no mety hoe saturé kokoa zany fa ny province rehetrarehetra iny zany izy mbola azo ivalaparana tsara dia mbola misy marché misy potentiel tsara afaka exploitena zany. Misy karazany maro araka ny fa efa mividiny tsirairay ireto finday vaovao ireto. Any Chine izy ireo no amboarina ary misy ampahany atambatra any Afrika. Araka ny voalazan'ny tompony andraikitra, azo heverina ny ananganana ozinina eto Madagasikara raha toa ka misy ny fifandrarahana amin'ny gouvernemanta ka ahafahantsika manambatra ny finday eto amintsika ihany koa. Mandra-piandry izay dia efa aparitaka eto Antananarivo ity finday marika Mifone ity ary manodidina ny 3 hetsy any ho any no heverina aparitaka eto amintsika.
Fafoto-dravitra samy maro fampandrosoana ifotony ny tanàna ny Vakinankaratra no notokana ny Praiministra Lefitra Ajo Andriananarivelo omaly tany an-toerana Ifidy Rabe. Nahazo lapan'ny tanàna vaovao ny komina Lakamisy Anatyvato ao amin'ny distrikan'i Betafo izay miteti-bidy 80 tapitrisa ariary. Nambaran'ny ben'ny tanàna Lakamisy Anatyvato fa mariky ny fampandrosoana ifotony sy fanomezana asiny ny birao mpanjakana ny fahazahoana lapan'ny tanàna vaovao toy izao. Fahafitarana lapan'ny tanàna ohatr'izao zany dia midika ho fampandrosoana lehibe ho anay eto amin'ny komina Ambanivohitra Lakamisy Anatyvato satria anisan'ny aina lehibe ho anay zany ny fahafitarana. Ahafahana mampitatra fampandrosoana eto amin'ny komina. Ny olana zany amin'izao fotoana izao dia mbola maro aloha ireo fampandrosoana tsy vita. Maro nefa vita, mbola maro ihany koa tsy vita, ohatra n'izany, ohatra ny hoe ny herinaratra zany tokony efa mba ho tonga eto amin'ny renivohitra ity mba ahafahanay manatsara ny fomba fiasa. Eo ihany koa ny resaka fampianarana sy tsena sy isan'ireny. Niakatra ihany koa raha ny vokatra ny antoerana satria dia nitombo 4 taonina sasany isaky ny hektara ny voka-bary tao amin'ny lemaka-Andratsay. Vokatra ny fanajariana ity lemaka ity avy amin'ny famatsim-bola ny Primatiora Lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany avokoa moa izao asa rehetra izao. Ny 5 hatramin'ny 7 ny volana Melasa teo dia nohavozina indray ny lisitry ny fitaterana anabakabaka afaka misidina ny lanitry Europe. Isan'ireo izay noresahana tao anatin'izany ny momba ny Air Madagascar sy ny sidina eo aminy. Taorin'izany fivorian'izany ary dia nivoaka ny fanambarana avy any amin'ny Bruxelles ary dia tafiditra ao anatin'ny lisitra mahazo mivezivezy any Europe ny fiaramanidina iray an'ny kompania Air Madagascar ny Boeing B737-300 mitondra ny laharana 5R MFL. Ireo ny fanadidina sy ny antota taratasy izay nataon'ny aviation civile de Madagascar na ny ACM moa no nazahoan'ny Madagasikara izao vokatra izao. Ka zavatra dikan'izay dia zao hoe manaiky zany ny Europa fa d'abord tsy misy zavatra hoe mampiaya hoe zavatra lozan'ny tranga teraka ny fampiasain'ny Air Madagascar ny roplanina io. Dia ny zavatra faharoa koa dia hoe mavita afaka surveiller tsara ary azo antoka ny fomba fiasa ny ny ACM amin'ny fitandremana surveillance ny zavatra ataon'ny Air Madagascar amin'izao fotoana izao. Zay zavatra anisany zavatra step pas lehibe mihitsy zay ary mavely mpanantenana indrindra amin'ny fivoahana amin'ity liste be ity atsoatsy. Mbola maro kosa nefa ireo dingana tokony ataon'ny Madagasikara hamerenana ny lesoka rehetra sy hamerenana ny fiaramanidina rehetra hiala tanteraka ao anatin'ity lisitra be ity. Ezaka izay tsy maintsy tohizana mandritra ny taona ary tsy maintsy hijerena ny lafiny ara-materialy, ny lafiny fahaiza-manao ary indrindra ny teknôlôjia. Fa eo amin'izay lafiny fitateran'izay hatrany mandidina ny 2 tapitrisa eo ny olona mampiasa ny fitateram-bahoaka eto Antananarivo manamora ny andavanandron'izy ireo. Ny taxi brousse izay navoaka ny tambazotra misahana ny fitanterana an-tanety eo anivon'ny ministeran'ny fitanterana na ny ATT fanadidina. Ny taxibook dia boky kely natotany ATT mba ho fanamorana ny fampiasana ny tambazotra-pitaterana eto Antananarivo. Ireo zotra rehetra mandalo eto amin'ny renivohitra dia voarakitra ao avokoa. Ho an'ny mpitatitra izy io dia fitaovana ihany koa entina alalana an'ireo zotra rehetrarehetra izay misy sy ny fitrandrahana an'izany zotra izany amin'izao fotoana izao. Ho an'ny sehatra tsy miankina moa mazava ho azy fa ahafahany mampafantatra ihany koa ny vokatra ny orinasa izay misy azy ao anatin'ny sehatry ny fitanterana. Ary farany ho an'ny fanjakana dia io taxibook io dia fitaovana anankiray anamarina ny fanjakana ny finiavana hanatsara isehatra ny fitanterana eto. Maro ireo fizarazarana ao anatin'ity boky ity izay natao hanamorana ny fiainan'ny mpitatitra sy ny mpampiasa azy. Jifaina amin'ny vidiny 500 ariary eny anivon'ny tobin-tsolika sy ny guichet-ny Ortana ny taxibook. Fa io taxibook io anisany manampy koa amin'ny totsika ho an'ny sasany izay tsy mahalala ny
ataontsika hoe tsara ny zavatra rehetra ohatra hoe voalaza ao anatin'io zao sara ny volalohany amin'ny ATT sy ny isan-karazany ka izany dia efa midika mesady hoe efa fahalalana ary fa manala sahady ny resaka kolokolo zany amin'ny tsy fahalalana ny sarany rehetrarehetra ao anatin'le izy. Tsy ny rehetra kosa nefa nifaly tamin'ny famoahana ny taxiboky izao. Angalana hitadiavanareo vola tsy manaiky azazy tsy manaiky azazy zay torinainareo. Ho an'ny mpikarakara nefa dia isan'ny lesoka mila harenina ihany zany rehetra zany ka tsy mampiamitra azy ireo. Mbola isy aza ny fanitarana any amin'ny faritra hafa aoriana izao. Ny mahakasika ny taxiboky moa iny fanadidinina na raha inao teo iny. Fa nisesy kosa tatoato ny lozam-pifamoivoizana niseho tamin'ny lalan'ny digy iny. Io marain'io dia ny fiara lehibe mpitondra entana indray no nivadika teny amin'ny sapanana Ambotrimanjaka. Vaovao no tanterin'ny Fabrice Tatatsires sy Hilda Asinjo. Tokony ho tamin'ny ray ora maraina no nivadika teto amin'ny sapanana Ambotrimanjaka ty fiara lehibe mpitatitra kontenera avy any Tomasiny ity raha andeha hiazo any Ivato. Avy trano dia ireo trano fivarotana manamorona ny arabe no nitanty azy ka trano efa miisa 3 ny rava tanteraka vokatra izany. Camion toy izany avy any Atsinanana, avy any Tamatavy hono zareo dia anaty tetanena vato izy dia izay moa efa midavy koa izy vitanay fa izay manao ralony izany izay milasanay dia izay eo nanatona ny entana azy teo. Soa nefa fa tsy nisy ny ainana fohy saingy nisy ihany naratra dia tsy iza fa ny mpamilina fiara lehibe. Teo tamin'ny ray maraina teo zany izany nisy tômôbila nitsirika be avy any dia niala an'le izy dia nitratra an'le balota dia noentiny nakaty dia lao. Raha ny fananan'olona kosa dia maro ihany ny simba. Oy! Any amin'ny 50 millions aloha tsy latsaka ambanin'ny trano zao. Zany efa nisy polisy tonga teo. Nandalo fotsiny teo naka ny anarana fotsiny dia lasa. Tsy teny toerana ny tompony tsena tamin'ny fotoanany Trangany loza ka nampandre azy ireo avy hatrany ny mpiambina izay nanasomaso ny zava-nisy. Dia aveo natsona ny tompona tsena ny telefonina sy ny teto zao fa le Andrily anakiray mbola tsy tanay tompony. Tonga dia mandray andraikitra aloha zay zany satria atao anatin'ny asanay ilay izy dia tsy mety atsona ny tompony tsena satria efa ty aminay moa numéro ny zareo dia izay tsy mety raisinay. Tsy voasambany no nisehony zavatra toy izao ny tetỳ amin'ny manodidina fa sakisam-bola ireo mpivarotra ny lasibatra ny lozam-pifamoivoizana vokatry ny hafainganam-pandeha mafy loatra. Fahoravahan'ny Iragasima kotrokotroka indray ny tanàna Antananarivo ny 14 ka hatramin'ny 4 Oktobra ho avy izao. 20 ireo mpanao Iragasy no ireto na izany asin'ny zavakanto izany mandritra ny 2 volana eo fanadidina hoentin'ny Nalso Sombiny aina. Tonga amin'ny andiany faefatra ny Iragasy makotrokotroka izay karakarainy ny komina Antananarivo renivohitra sy ny Ortana tsy toy ny isan-taona ny amin'ity andiany manaraka ity satria dia aritra 2 volana mahery ireo seho rehetra. Fifaninanana mpiragasy 2 isaky ny alahady hatrany moa no hita ka eny amin'ny komina Antananarivo renivohitra no anokafana sy amaranana izany ary eny Andohalo kosa no ahitana izany isaky ny alahady. Izy ity moa raha ao anatin'ny 2 volana mahery zany dia misy ihany koa zany lohahevitra maromaro tsy maintsy voizina. Raha ny fatomboany eto amin'ny fidasiana ny lapantanana Antananarivo dia mikasika indrindrindrindra zany ny fahadiovana ety amin'ny anivon'ny tanàna zany no tena voizina indrindrindrindra moa hitantsika atao anatin'ny fotoana fohy izay ny ezaka ataon'ny fiadinan'ny tanàna Antananarivo amin'izany fanadiovana ny tanàna zany. Dia eo ihany koa zany raha tonga eny amin'ny faritra ambony zany eny Andohalo ny fotoana anaovana ny fampisehoana dia isy ihany koa zany ny lohahevitra mikasika ny fizahantany eto amin'ny tanàna Antananarivo dia fantatsika tsara ihany koa zany fa ny faritra ambony iny manomboka eny Andohalo dia misy ireo monument marobe misy ihany koa ireo trano efa ela ny rova moa zany mazava ho azy dia eo ihany koa ny lampamanjakamiadana. Ny fisoton'ireo mpizahatany moa no tena tanjona tamin'ity andiany faefatra ity. Nisy ihany koa ny fanavaozana teo amin'ny sehatry ny lampiazo izay lasa ambonimbony kokoa mihoatra ireo mpijery. Ny tarika araedy samy manana sahavato sy ny tarika tsy makalaky no anokatra izany Iragasy makotrokotroka izany io alahady io isiatrany ny loka goavana omenany izay nibatany mboara. Isaorana moa ny Ortanana no mensary nentina nandravahana iny fanadidina iny dia iny ihany koa hoentsika maranana ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mamay fotoananao amin'ny rapitso indray ary veloma tompoko.